Fiarabana sy firarintsoa avy amin'Andriamatoa Jeneraly Rakotozafi Dominique misitry ny fiarovam-pirenena ho an'ireo mpiasa miaramila sy sivily no nanomboana ny taom-pampiasana 2024 ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena ka tetsy apahibe no nanatanterahana izany omaly alatsinainy. Taona ny fanatsarana ny ezaka efa natomboka ity taona 2024 ity araka ny nambaran'ny Jeneraly Rakotozafi Dominique ministry ny fiarovam-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenana fonataony nandritra ny fananganan-tsaina omaly. Jeritodika anatsarana ireo lesoka ary ilaina ny fametrahana fomba fiasa-baovao manomboka izao hoy hatrany ny ministra. Ivoaka tsy ho ela araka izany toromarika hoeto miasa mandritra ity taona ity ka manantena ezaka avy amin'ny tsirairay amin'ny fampiarana an'izany. Nanamafy ny Jeneraly Rakotozafi Dominique fa tokony ho taratra ny ivelany ny asan'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena. Nitota amin'ny fandraisana ireo manam-boninahitra avy amin'ny tafika malagasy avy amin'ny zandarmeriam-pirenena nahazo laharam-boninahitra Jeneraly ny fandaharam-potoanan'ny ministry ny fiarovam-pirenena Androany tetsy apahibe. Nambarany nandritra ny lahateny fonina taona fa mbola be lavitra noho ny efa vita ny asa miandry ny ireo Jeneraly ny sodrom-boninahitra ireo. Nametrahan'ny fanjakana malagasy fitokisana izy ireo ka tokony hanatanteraka antsakany sy andavany ny andraikitra kinina aminy tsirairay hoy hatrany ny ministra. Marihana fa anisan'ny tonga nanotrona ny fotoana ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmeriam-pirenena ny Jeneraly Paza Didier.